fa fifanitsanana fifanana eny anivon'ireo fokotany isan-karazany ihany koa teny amin'iny faritra Anosy Be ihany koa nanatanteraka izay fananan'izay. Tournoi hiver plus zay moa no anarana nomen'ireo tanora mpikarakara fananana eny amin'ny faritra Anosy Be Maderana Montany iny moa ka tamin'ity androany ity no nitanterahana ny lalao famaranana ka zareo avy ao amin'ny AS Monaco no nibata ny omby mifa rehefa nandresy ny FC Cousin tamin'ny isa 2-0. Ny ekipan'ny AS Monaco manao akanjo mena amin'ny sary no nandrombaka ny omby mifa rehefa nandresy ny ekipan'ny Cousin manao akanjo maitso tamin'ny isa 2-0 teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny tournoi d'hiver plus teny amin'ny kianja CSB2 Madera Namotana. Ireo tsara sitrapo mpitaiza tanora eny amin'ny faritra Anosy Be sy Namontana iny no nikarakara ity fananana ity. Hatrany amboalohany ka hatramin'ny fotoana farany dia niady ity lalao ity saingy nitongilana tany amin'ny AS Monaco ny vidana ka lasan'izy ireo ny omby mifa. Manana talenta ireo tanora eny amin'ny fokotany ka mila toanana hoe Andriamatora Kotondrasana Silibera mpiambana ao amin'ny kongresin'ny TT Zamita. Mazava ho azy zany ny fahatongavan'ny olona marobe ety amin'ity taranja baolina kitra zay ety anivon'ny fokotany ohatran'izao fa mitaky zavatra maro zany takenina moa mitaky n'izany hoe aiza mba misy olo-mpanjakana ve mba afaka mba miriaria sy mba mandany fotoana miaraka amin'ireo olona reo aty mba takin'ireo olona reo zany ary koa mbola mitaky koa izy hoe matoa hitanao hoe olona marobe zao no tonga ety amin'ny dia mitaky zava-dehibe mihitsy inona ny takiny mitaky fitaovana izy mba hoentina ampahomby an'izao zavatra rehetrarehetra zay takin'le tanora ety amin'ny toerana ohatran'izao mitaky koa izy fanampiana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tiano ampahomby an'izao zavatra zao ka dia mikaza enim-boninahitra angamba zay ety amin'ny firaisana fahaefatra isian'izao hoe olona marobe tonga manatevina an'izao raha atrehany an'izao. Inona raha ny anjara biriky nentinao atao hoe famahana zay olonan'ireo tanora zay? Tsotra ihany ny fampitaovana no voalohany indrindra mitondra asika toy ny fanamiana ny baolina ny kopy ary ny omby zay retina manatanteraka izao lalao izao dia hoentsika zany anasoavana sy anatsarana ny tanora marobe ety amin'ny tanàna aty satria raha hitanao angamba ny salantaona an'izao ankizy eto eto amin'ny toerana ity zao dia isany hoe eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no maro anisa indrindra ka mendrika sy rariny zao raha ohatra ka toanana amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy satria mba tsy hivoana amin'ny zavatra hafa zany le tao ankizy sy tanorantsika reto dia tsy misy manam-piniavana ny tenantsika zany mitondra ny anjara biriksika ho an'ity fampitaovana ny tanora ety amin'ny tanàna ohatran'izao. Naterahana tamin'ity androany ity ihany koa ny lalao famarana teo amin'ny vehivavy sy ny zazalahy latsaky ny 12 taona sy latsaky ny 13 taona ka toy izao ny vokatra tamin'izany. Ho an'ny latsaky ny 13 taona dia ny Black Noir nandresy ny Zami tao anitiny fantakana tiro but tamin'ny isa 2-3. Teo amin'ny latsaky ny 12 taona dia ny FC Tami nandresy ny Zandrikely tamin'ny isa 2-1 ary teo amin'ny squad zazavavy dia ny FC Mama nandresy ny Aigle tamin'ny isa 2-1.